Fiadanany tompo hatrany ho amintsika rehetra. Ny tenin'Andriamanitra zay ampahirezana anao androany dia ny Isaia 43:13 13:10 dia misy an'izao teny zao io hoe tsisy maharombaka zay eo an-tanako Jehova ary miasa ary izy no asakana. Ny tiako ambara aminao dia zao hoe ianao io zany dia opela tanan'Andriamanitra ary Satana dia miezaka mandrombaka ny finoanao, mandrombaka ny fifalianao, mandrombaka ny fiadanam-ponao, mandrombaka ny toetsainao, mandrombaka mihitsy ny fonao mihitsy ny tianorombahana, mandrombaka ny fanapahan-kevitrao. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray tsisy maharombaka satria ianao dia an'Andriamanitra indromy ataona. An'Andriamanitra ianao tamin'ny création tany amin'ny famoronana ary an'Andriamanitra ianao teo amin'ny rédemption tamin'ny azo fijaliana. Ka dia zao hoe tsisy maharombaka mihitsy zay opela tanan'Andriamanitra. Ary mahafinaritra amin'io Andriamanitra io dia zay le hoe miezaka ohatran'ny Davida zany hoe neny Davida na dia efa eny am-pavalio aza ny ondry dia mbola ataony foana hoe ahoana ny azahoana ny ondry efa ny ambava mibera mihitsy efa raviravia mibera efa hoe tena vita fa eo Davida ny miasa. Dia ohatr'izay mihitsy ny fomba fiasan'ilay zanak Davida Jesosy Kristy hoe efa tena be dia be mihitsy ny ao amin'ny soratra masina zany raha mijery ny tantaran'i Jesosy efa misy tena efa any ambava ahoana ny fahafatesana mihitsy efa tsisy ininona intsony efa cancer phase 4 efa misy zavatra efa hoe mitsidra, misy olona efa tena hoe efa tsisy afaka mandefa ao anaty rano intsony fa eo mihitsy tsisy maharombaka ianao fa efa any anatin'izany aretina sy ny sisa zany mbola rombahany Kristy indray ianao dia sitrana soma tsara be dia be ny aina tamin'izany zavatra zany ary mety mbola ao anatin'izany tsisy maharombaka ary na sanatria andalo fahafatesana tsisy maharombaka anao fa nisy olona anankiray koa efa nirombahan'ny Satana tany anatin'ny lavaka mangitsokitsoko ny fahafatesana. Lazarosy zany ilay zanaka vavin'ny Jairo zany fa nirombahan'ny Kristy avy any mba hanehoany fa izy manana pouvoir zay mihitsy matsy le voalaza amin'ny rehefa amin'ny teny frantsay misy pouvoir mihitsy io ka tsisy maharombaka an'izay pouvoir an'Andriamanitra zay eo amin'ny fiainanao. Jere koa raha manjery miverina kely amin'ny testamenta taloha hoe ry Josefa efa any anaty lavaka fa mbola nirombahan'Andriamanitra hoe non tsy maty zany ty. Iza ihany koa rehefa hitantsika hoe ry Daniel any anaty lavaka liona fa nirombahan'i Kristy. Izy telo lao amin'ny bokin'ny Daniel ihany koa Sadraka Mesaka ary Abednego efa any anaty lafaoro misy afony rehatra mety ho fitsapana mamay mety ho anohanana be dia be ny olona zay tao anatin'ny anohanana nrohitiny Kristy avy any dia ny fahanany mihitsy ry Elia efa tena hoe vita zany fa dia mbola nirombahan'i Kristy ihany hoe tsy vita zany ianao ry Elia, mbola iny ihany ny goaika mitondra sakafo impiry namerina an'izany teto ary betsaka ny mety manao fampahiresana fa ny tiako resany tsisy maharombaka zay opela tanan'i Kristy. Na dia adala aza isika na dia atao hoe tena mania sy tahaka ny ondry tsisy marina na dia iray fa adalan'i Kristy. Ny adalan'Andriamanitra mitombona koa lay ohabolana malagasy hoe ny adalan'ny tena ny tafindamba ka ny tombo koa zany dia miresaka ohatran'izany hoe ny adalantsika ny tafindamba. Dia ohatra lehibe amin'izany ilay zanak'adala hoe efa lasa ny renireny efa tena hoe nandany ny fanany nanao fahotana rehetra fa izao ny reny ihany ny hoe miverena dia nitafiana lamba mena peratra na le zokony aza ny alina be dia be ny mety be velonana aminao satria nirombahan'i Kristy ianao fa tsy maninona izany fa nga misy azo atao miasa izy tsisy mahasakana ary zao hoe zay le hoe manakana ny asa, manakana ny fiasan'Andriamanitra, manakana ny indraindray koa tsika za personnel mihitsy manakana ny asan'Andriamanitra eo amiko fa tsy manaiky Andriamanitra fa mbola manao hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy rombahana. Ka izao tsisy maharombaka mety ataon'ny olona na ny mpiara-miasa na ny mpiara-mivavaka na ny tsy fantatra any amin'ny sehatra rehetra eny an-tsena eny aiza misy anao zany zao dia tady isy andrombaka. Hitanao mihitsy hoe tena misy devolovolo endrika zany eny amin'ny olona sasany andrombaka nyzay mety eo apela tanan'Andriamanitra fa tsy maharombaka ary tsisy mihitsy maharombaka an'izay eo apela tanan'Andriamanitra. Ka dia mahereza raha lasy anabavy malala mety efa tena hoe kivy tanteraka ve ianao tsisy maharombaka zay eo apela tanan'Andriamanitra ary zany ny fikirana zany no atao teny fikasana dia miaina amin'izany tsika miaina amin'izany teny fikasana zany ka aza manahy mihitsy dia ataovy principe anao hoe tsisy maharombaka zay eo apela tanan'Andriamanitra miasa izy ary tsisy mahasakana an'izany fa reny olona zay manao an'izany aza
dia ho hitany eo ary eo amin'ny voamasony sy eo amin'ny orony mihitsy no anandratan'Andriamanitra anao amin'ny fotoana mety fa amin'ny manaraka antsika miresaka an'izay hoe tandremo tsara fa ny olona zay atao an'izany indraindray mety ianao io mety tsy fantatro n'iza mihitsy na misy toe-javatra ohatran'izany de eo amin'ny tendron'oronao mihitsy no anehoan'Andriamanitra ny fisandratan'izany olona zany ka dia samy mahery tsy maintsy miovatra ny fisainana sy ny fiainantsika ary mifikitra amin'ny teny fikatrana. Mahireza tompoko.